vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba amin'ny fofian'ny fifaliana no idirako indray ny tokantranontsika menakavy amin'ity fotoanany io mafinaritra be ity ny tenako ny pasteur Ertina no hiaraka aminao indray an'io hifampizara aminao ny sitrapon'Andriamanitra ny fahamarinana ara-baiboly ary atonga antsika andeha lavitra tokoa ary ho feno fahasoavana tokoa. Isy vavaka lehibe zay anasako anao anasako ny renim-pianakaviana anasako ny ray-pianakaviana ny ankonana sy ny fianakaviana rehetra mandritra ny 4 herinandro izy ity no totosaina manomboka ny sabotsy 19 martsa ity zany amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina no anatanterana zao fotoam-bavaka izao ny tena loha hevitra lehibe zay ho totosantsika amin'ity fotoana ity mandritra ny 4 herinandro dia vavaka lehibe ho an'ny ankohonana ho an'ny fianakaviana mba hamonjen'Andriamanitra ny ankohonanao sy ny fianakavianao. Anisan'ny siblen'ny devoly voalohany anisan'ny siblen'ny devoly voalohany rehefa nanapotika ny fiainan'ny zanak'olombelona izy dia tsy nakory ny siblen'ny voalohany fa ny tokantrano rehefa mikorotana ambony ambany ny tokantrano ry havana dia tsisy raha manjary ao rehefa mikorotana ambony ambany ny tokantrano dia tsisy raha manjary ao tsisy nahanananao aza miliara dia tsisy fiadananao nahanananao aza ny arena maro isan-karazany ka nafarana avy any Chine daholo ny fanaka rehetra ao an-tranonao dia tsisy raha manjary ao tsisy ninina mandeha ao raha toka tsy Andriamanitra miditra tsehatra raha toka mikorotana ny tokantrano mikorotana ny vady mikorotana ny zanaka miady lava tsy mifampiteny ao an-trano ary na dia manana écran plat faran'izay ngezabe ary ianao ka hijerena amin'ny film rehetra misy bluetooth misy wifi misy ninninina dia tsisy fiadanana zany ao rehefa nareo mivadiny tsy mifampiteny indroa isan-kerinandro rangano mihody ao an-trano indroa isan-kerinandro montsy izy koa tsy samy ala tanteraka ao an-trano satria mahatonga azy tsy samy ala ao an-trano dia tsotra fananany io trano io arenany io volany ny asa tao dia na dia makany amin'ilay vehivavy ary izy dia mitselitselika kely ao izy tsy noho ianao raha matoa ny verenany ao fa noho ny amin'ny fananana ary zany rehetrarehetra izany dia asana devoly ary mahatonga na miteny amintsika hoe tena hoe nahanananao ary ny vola be any amin'ny banky ka manangana trano hoe tsy seroa ianao raha vao mifiainam-pianakaviana no misavoritaka ambony ambany tompoko dia tsisy ninina mandeha ao ary izany indrindra no antony ity fotoana izay mba hanasako antsika nandritry ny volana maromaro angamba tapataona mahery
zay ndray tsika efa mba fampiantso eto manasa tsika menakavy anatrika izany fotoana lehibe sy goavana mandritra ny 4 herinandro ivavaka ho an'ny akonana ny fianam-pianakaviana ka mandritra n'izay 4 herinandro zay ihany koa dia ampianatra tsika zavatra maro momba ny fiainam-pianakaviana ny tenako atao anatin'ity émission ity isakariva na isa maraina ndoro tsika ivavaka me lohany idirantsika amin'izany fandarana izany misaotra indrindra tompo matoky efa hiteny aminay ianao ary ampahery anay ianao atao anatin'izao fandarana izao ndray tompo vangio ny fosy fanahinay vangio ny sainy reto olona ireto ampahafataro anay ny lalanao ampahafataro anay ny sitraponao aza mamelanay irery ary manantena fa raha misy olona tena mitolona ao anaty ady dia nampy an'izy ireo anay ianao hitsatsihatra eo amin'ny fiainana ianao ary amalivavaka azy any ianao makasirika indrindra tompo amen ndo maka itenin'Andriamanitra avy hatramintsika atao bokin'ny Genesis toko 7 izay ahitantsika amin'ny andininy voalohany. Genesis toko 7 andininy voalohany manao hoe ny nanotany Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy ary ny menarana dia fetsy noho ny biby direhetra izay nataon'Andriamanitra ary hoe izy tamin'ny raha vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha fa hoe raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany fa ny voan'ny hazo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo zany fa andreo maty ianareo ary hoe menarana tamin'ny raha vehivavy tsy ho faty tsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro hinananareo azy dia hiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ery amin'ny andininy 7 avy hatrany ary hoy Andriamanitra tamin'ny raha vehivavy inona izao nataonao zao dia hoy raha vehivavy ny menarana no namitaka ka dia nihinanao ny menarana no namitaka ka dia nihinana. Atao anatin'ity fandarana ity dia ho jerentsika avokoa ny hoe ahoana ny fomba hanakorotana ny devoly ny tokantranontsika, ahoana ny fomba fiasan'ny devoly rehefa napotika ny tokantranonao izy, satria tsy misy tokantrano potipotika ho azy zany ry havana fa tena misy antony be dia be aho, misy antony aho matoa mikorotana nareo mivady, matoa tsy milamina ny fiainam-pianakaviana dia tsy hoe devoly fotsiny dia manao délivrance fotsiny dia mandroka devoly fotsiny fa mila fatatsika ny antony na tonga ny olana atao tokantrano, mila fantatrao ny loharano na napotika ny tokantrano. Ary ho anareo zay efa tratran'le fikorotanana sy olana raha tokantrano dia melohany hitsabona ny tokantranonao, melohany hitsabona ny tokantranonao dia tsy maintsy fantatrao aloha inona ny antony na tonga ny tokantranoko tsy mandeha amin'izay lonina, mahatonga ny akohonako, ny fianakaviako, ny vady aman-janako miady zay, mikorotana zay, manana olana zay, inona no antony, inona ny antony. Ka dia
mila fatatsika izany sitrapon'Andriamanitra zany, ary mila fatatsika ny famarinana rehetrarehetra. Ny zavatra mitranga voalohany teto dia ny korotana ny tokantranony Adama sy Eva, ary tokantrano voalohany naorin'Andriamanitra, izay naorin'Andriamanitra tokantrano isy fahasambarana, naorina ny tokantranony Adama sy Eva mba isy fiadanana, isy filaminana. Indrisy nefa tafiditra ny devoly, ary raha vao tafiditra ny devoly dia ozy voalaza amin'ny Baiboly any amin'ny Jaona 10:10, ny devoly tsy avy raha tsy hamono, angalatra, andringana. Zay ny nahatongavany devoly, amono, angalatra, andringana. Zay ny nahatongavany amono anao, anapotika anao, andringana anao. Dia nanomboka korotana ny fiainany Adama sy Eva. Inona nefa ny antony? Ny antony voalohany dia eo amin'ny 9:7. Hoy indrindra Eva rehefa nanontanian'Andriamanitra, hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny ravehivavy, inona izao nataonao zao? Dia hoy ravehivavy, ny mena rana no namitaka ka dia nihinana. Anisan'ny fitaovam-piadiana eo am-pelantanan'ny devoly, izay anapotehany devoly fiainan'olona maro, dia tsy inona akory fa ny fitaka. Ny fitaka, ny fitaka. Raha vao ny lehilahy anankiray zay nitratra ny fitaka, fitaky ny devoly, firifiry ny reny mpianakaviana nitaraina amiko, pastera, ny vadiko pastera miaraka amin'ankizy vavy kely na bevoka zanak'olona, dia lasa ny amin'le ray aman-dren'le zanak'olona any izy nipetraka, any amin'le ankizy vavy any izy no mipetraka. Dia nariny zay telo mianaka, dia any amin'le ankizy vavy any izy. Inona ny ao an-tsain'le lehilahy na tonga n'io lehilahy io nanary ny vady aman-janany? Izao no tao an-tsainy, iarahako fotsiny aloha iny ankizy vavy iny, iarakarahako fotsiny iny aloha, manjakely, za ndray tsy akavady an'iny, za ndray tsy anary ny vady aman-janako, vady aman-janako tiako, fa mba miarakaraka fotsiny eny, filana, classe de première iny, ataoko fotsiny zay mba iarakarana aminy, dia miarakaraka enim-bolana zay heritaona dia ariko izy. Kanjo no fitahany devoly amin'izany hevim-petsy, hevitra ratsy zany, bevoka tampoka le zanak'olona. Tsy na mielan'le ray aman-dreniny, torina ianao, gadraina ianao, raha tsy manambady ny zanakay. Eo le lehilahy vao misaviritaka, ny vady aman-janaka eto tsy foy, ny zanaka eto tsy foy, nefa le ankizy vavy koa ato mamatotra ny ray aman-dreniny. Tsy amelana ianao fa gadraina ianao raha tsy manambady ny zanakay. Dia lasa manao vody-ondry tsy fidiny, dia lasa nanambady tsy fidiny. Any ka sady nanambady an'le ankizy vavy kely atsy no mamelona vady aman-janaka etsy ankilany. Misaviritaka ary mitady lalakivoahana fa tsy tafavoaka. Fitaka, fitahany devoly, ndana miarakaraka amin'io fa tsy maninona, tsy tratry zany lahy raha miaraka amin'io, tsy tratra ny vadiny lahy, tsy hisy pahitaka, dia tsy tratra ny vady tokoa fa saingy le zanak'olona bevoka. Manomboka mamaolana, misaviritaka, nasaina alana le zaza ao anaty kibo, alao ay zanako io, alao io, tsy ny le zaza, le ankizy vavy tsy mety nanala zaza. Misafiritaka ny fitahany devoly, korotana ny tokantrano. Any ka lasa manana vady kely sy vady be. Aty aoriana tsy hitantsony hoe ahoana ny andaminana ny fiainana.
ny karama tsy ampy, ny vady anankiroa velomo, ny zaza firy velomo, mikorotana ny fiainana. Fitaka ozy izy nyvoalaza ny baiboly, no fitahany satana. Mafinaritra io hoe andana idiry hoe andana tovy, andana karakara hoe fitaka. Mila fantatrao zany ranabavy fa mahatonga ny vadinao io miaraka amina vehivavy hafana de tsy hoe maditra fotsiny izy, mety ny ao an-tsainao ngambe maditra fa vo fitaka efa tafiditra ao anatina fandriky ary tenao te hiala ho ary tsy afaka moramora. Te hiala ao izy fa tsy afaka moramora ny vadinao. Fatany ihany ianao matozy mbola manome karamanao, matozy mbola mamelona zanakao, matozy mbola tsy misaraka aminao, matozy mbola ho tokantrano, mbola tiany ihany nareo fa sangy tsy afaka satria tafalatsaka ao anatina fandriky, tafalatsaka ao anatina fitaka. Fanaratsy izay no nataony Eva rehefa nanontanian'Andriamanitra Eva, inony zao nataonao zao ry Eva? De valiteny tsotra nataony Eva, ny mena rana no namitaka, no fita mena rana, tafalatsaka tao anaty fandrika, tafalatsaka tao anaty fitaka, ary dia tsy afa niala intsony aho. Fitaka ry havana, zany no anisan'ny manakorotana fiainan'olona maro, tokantrano maro, ny fitaka ny devoly, fitaka satana. Zany no mahatonga ny vehivavy sasany rehefa kelikely karama, kelikely karama ka nisy olona lehibe ao ampiasana, directeur ozy izy ndia directeur hoe omeko promotion anao atam-piasana, ho asonotro grady anao atam-piasana, ho karakarako ndry ato am-piasana, raha toka hiaraka amiko, omeko andry zay ilaindry. Otrina nefa ny ilaindry e, inona ny problème, inona ny tsy ampy e, fa ndo fotsiny mba hiarakaraka. De zao ny ao an-tsain'ny vehivavy, zao ny ao an-tsain'ny raha vehivavy. Za koa tsy te an'ity directeur be ty, inona moa ny teny itiavako an'io olo lefa anti-da io 17 taona, za mbola 32 ans, hiarakarahako fotsiny io, alaiky fotsiny volany, alaiky fotsiny fananany, rehefa misonitra grady aho de ivadiako. Kanjo niaraka oziny de vola idiry hoe alao fotsiny volany, ndana fotsiny rehefa misonitra grady diry mialy, raisiny promotion e, andana fotsiny niaraka rehefa ngamo hitany ramose. Ampidiry ny devoly ianao, aresainy devoly mahita zavatra ohatran'ny mafinaritra, tafavoakindry, tafahitindry, manakarenindry, idiry fotsiny fa tsy maninona, fa nga atao am'le tsy hitan'ny olona. Miditra ao, ianao vao miditra indray mandeha ao anatina fitaka, ao anatina fandriky, tsy amin'ny alan'ny devoly ianao, ary zavatra tsy eritreretinao no mitranga, miditra tampoka ny aretina. Satria tadidio fa io lehilahy mampirafy io lehilahy miaraka aminao io, ary ampirafesanao vadinao io, tsy voatery anao rery ny vehivavy miaraka aminy. Mety efa manana sipa telo efatra any ambadika any izy, ary io sipasipany be da be telo efatra eo, mety sasany am'ireo manao ody ratsy, sasany am'ireo milalao tapakazo, sasany am'ireo milalao ody fity, sasany am'ireo mamosavy manao lafitra amin'io lehilahy io. Amin'ny fotoana io lehilahy io miaraka aminy de mipitany amin'io lehilahy io ny aretina, mipita amin'io lehilahy io famosaviana, mipita amin'io lehilahy io ny heriny devoly. Amin'ny fotoana indray izy rehefa miaraka aminao de le lehilahy nandray an'ilay aretina de mipitany aminao, mipitany aminao, de tsy apozipozinao eo, misy aretina tsy hainao azavaina zany any amin'ny tranonjasa, ohatra mamay be zany, misy zavatra mamay zany, misy zavatra miakatrakatra zany, misy zavatra fafy zany. Fitaka ny devoly,
mera amin'ny fa io manan-karena inseny tsy ampivole ndana mananany angamo ivady amin'io angamo anao mariage aminy fa miarakaraka fotsiny miandry ny grade fotsiny maka promotion fotsiny fa ny devoly ato ambadika efa manomana aretina ho anao manomana problema mavesatra ho anao ary zavatra tseritseretina ho akory dia ampianapotika ny tokantranonao sy ny fiainanao zany mety fitaky ny devoly tompoko ianao rery ianao anaty adalana sy fitaon'ny fitangajangana tsy fantatra akory ny vadiny oranga io mety tsy mivavaka asinody ratsy amelan'io lehilahy io ary amely anao zany daholo inge imbedabe amin'ny mahita miona amina vehivavy pastera misy zavatra mandehandeha atao anatin'ny kiboko za tsy miteny ny vehivavy rehetra misy zavatra mandehandeha anatin'ny kibony akory de mampirafy tsy miteny an'izay tsy miteny an'izay fa ndraindray misy antony tompoko io zavatra fafa ao anatin'ny tsinainao ao anatin'ny tranodranakao ao anatin'ny lalanjaza hitanao misy zavatra fafa ao anatinao any fataronge ary raha fantatrao ny antony de bebao eo anatrehany tompo mifona eo anatrehan'Andriamanitra mifona aminao a tompo ny adalana vitako ny fahotana vitako fa misy antony tompoko indraindray io zavatra manahirana ny dokotera io mitsabo azy io zavatra manahirana io mitsabo azy fa na io avy any amin'ny vadinao fa mety mampirafy ny vadinao na io avy aminao mety misy antony ao misy antony ao fa io aretina manahirana ny dokotera io mitsabo azy io aretina manahirana ny professeur anatin'ny tranonjanakao io tsy hita hoe inona ny tena marina de misy fibebahana lalina ao mila ataonao fa misy fitaka nataon'ny devoly nitsofoka teo amin'ny fiainanao nitsofoka teo amin'ny tokantranonao devoly riavana fetsy ary ny fitaovam-piadinany voalohany de namitaka ny hevra fitahana tsy maninona raha manao an'io e ngamo de olombelona no foamandrany ianao e zany nataon'ny devoly ndana mba mijangajanga kely ndana mba mampirafy kely apafiriny ataon'ny lehilahy rehetrarehetra nefa io ny lehilahy ry sasany ary anankifito ny sipany firy mitetana tsy maninona ianao maninona avy anao tampotampoka anao rahalahy mivonto tampoka any amin'ny mahalehilahinao any mivonto tampoka any amin'ny taovam-pananahanao any ianao nieritretra hoe le tsy hitany vady de le vadinao tokoa tsy mahita fa ianao namisavian'ny olona zao ianao amin'ny alina misy zavatra manindry manofo vehivavy manenjika anao manofo mikikiky ao anatin'ny kibonao misy zavatra mafanafana misy rivotra mafanafana misy zavatra fafa zay mahatonga anao faible mahatonga anao reraka mahatonga anao miasepotra andreo manalina nasiny ny vehivavy ianao nasiny ny vehivavy fitaka tompoko fitahany devoly ianao ozany devoly hoe iny manjamanja kely iny tsaratsara kely jere ndana miarakaraka amin'iny ndana mananonanina an'iny sinsisa ny devoly mamitaka ny devoly mamitaka zany ny ampitandremako atsika riavana malala ary zany ny antony ty fotoana lehibe manomboka amin'ny sabotsy 19 mars be raha tsapanao tafalatsaka ao anatina fitaka tafalatsaka ao anatina fandriky ifonina antsika eo anatrehan'Andriamanitra satria raha tsy misy fibebahana lalina mihitsy ataonao fibebahana lalina ataonao tsy amindra fo Andriamanitra raha tsy fantatrao mihitsy aloha ny adosonao tsy fantatrao ny adosonao inona ny tena adosona nataoko
zany angizy raha lasena mbavy malala inona ny vokatra zay nga vitany hoe napira fotsiny de narary tao mikibo de nijangajanga de nisy devolitra zay manomboka potika mitokatrano fifandraisam-bivady potiky ny arabola potiky ny fahafahambaraka miditra ny trosa miditra ny asa mandrara tsisy ninina mandeha intsony avaizany netombohany tsotra ny netombohany fitaky ny devoly andana hidiry fa tsy maninony hoe andana ataovy fa tsy maninony hoe tsy tratra amin'io hoe lahy zao fotsiny teniny lahy mba mody mandangy kely de ahodikodiny hoe mba miteny fotsiny hoe tany amin'ny namako any natory mbola nisy programme kely nataonay de nisy zavatra kely tsy maintsy nalamy zay fotsiny mody teniny lahy letsy de mba mody manao lainga masiny zany ny afetsen'ny devoly satana ny olona de tafalatsaka ao anaty fijangajangana tafalatsaka ao anaty korotana tokatrano oziny devoly hoe tsisy mahalaly hoe tsisy mahity hoe agnaza manananina fotsiny atao tena any am'le tena miafina mihitsy ary nay davida aza tratran'izany davida mpanjaka davida mpanjaka tratran'izany zavatra zany rehefa nangala badin'olona izy nangala rehetra amin'ny Batseba de nanao nitetika rehetrarehetra mihitsy mba tsy hatratsara anazy mba tsy hafantarana ny adalana nataony ary mba hatonga ny fahotany ho lasa ara-dalàna eo anatren'Andriamanitra atonga n'le fangalaram-badin'olona ho lasa ara-dalàna nampiasainy nitetika de hatramin'ny lehibean'ny miaramila hoe teneno i orie titre ndana teneno izy de ataovy makany amin'ny lola arana any amin'ny miaramila any amin'ny lola arana am'izay rehefa tonga any amin'ny lola arana orie tita de maty any voatifitry ny balany de maty de ny vadiny ato efa nalaiko vadiko de lasa ara-dalàna ny vadiko fitaka zany tena saronany devoly mihitsy davida hoe rehefa maty io ranga io de lasa ara-dalàna am'izay ny mahavadinao amin'ny Batseba de lasa normal ary tena nampiasainy davida nitetika rehetra nanaronana ny adalana nataony ary de ara-dalàna izy teo anatrehan'ny Bianco ara-dalàna davida teo anatrehan'ny ny gouvernement ara-dalàna izy teo anoloan'ny fitsarana ara-dalàna ny zavatra nataony davida mpanjaka ary tsy misy hafananenjika azy fa ny tontolona fana tompoko ny tontolona fana tsy azonao fitahana izany tsy maintsy tratra ianao ary tsy maintsy potika ianao tsy maintsy misy kapoka mandrivorivo satria ny devoly tsy azonao fitahana ary Andriamanitra koa tsy azonao fitahana ny devoly namitaka anao ianao manko nare mieritreritra hoe amitaka devoly non ianao ny tafafilatsaka ao anaty fitaka ary ianao ny voafitaka ianao ny voafitaka tratry davida ary nikorotana ambony ambaniny fiaina tokantranony fiaina mpianakaviany tsy nandeha amin'ny zeloniny rava tanteraka hatramin'ny ho avy ny janany tokantrano ny janany fianam-pianam-badiny ny zanany ny toerana nisy nahampanjaka azy voaozongozona hatramin'ny sezany no ny fitaky ny devoly indray mandeha fitaka riavana zany ange no mahazony olona maro zany no mahazony olona maro ary na de ianao raha nabavy mijery io zao misy aminareo fa tratrana fitaka zao tamin'ny anao mbola tsy nanambady fantatrao zao fa misy olona mety efa vadin'olona le olona io fa ozy ianao izy manam-bola be hidirako za fotsiny miarakaraka aminy
any orinany anambady olona tanora kely fa alaiky fotsiny aloha ny volany tiady daty kanjo ianao ny terahany anakiroa tsy afaka aty orina ianao no niteraka anakiroa nariny raiky io ianao nariny tena anambady tsara lavitra ny hoenao izy de volan'ny ankizy fotsiny no meny anao fotsiny volany ankizy de hoe anao mitsatoka ao sady tsy nanambady célibataire no ohatra miaino hoaino ohatra mitsita hoeny satria voafitaka ianao nieritreritra hoe miarakaraka mitirangam-panakarena be vadin'olona ty fotsiny a de ho azoko ny volany kanjo ianao ny terahany de nariny any ko de teo ianao no niraisina ozy le fitenenana de tavela teo de io ianao sady tsy ataniny tsy aparafara tsy hitanao tsony zay hity rasenany avenir anao tafalatsaka atao anaty fandrika ianao tafalatsaka atao anaty fitaka ianao de io tsy hitanao tsony zo sarangotiny iemitra maty ray be androso maty reny be tsy hitanao hoe aiza tsony ny lalakale zany no anasako anao ianao efa very lalana very hevitra tsy hitanao tsony very repera tanteraka ianao very repera tanteraka ndo hiverina amin'Andriamanitra ivavaka ho amin'ny fianakaviantsika ho an'ny fiainam-panambadiana ivavaka ho an'ny fiainatokantrano ivavaka eo anatrehan'ny tompo angataka ny famindram-pon'Andriamanitra mba hiverena ny tokantranonao ny fiainanao ho lasa normal io zavatra trehanao kehitriny no mety tena mafy ozy ianao hoe paster aza tsony ny lalakalehako aza ny lalakizorako na iza kory mety tsy mahita tsy hitako tsony aza tokoa moa ny tany alehanao teza ny lalakizoranao fa zavatra reloha fantatro Jehovah Andriamanitra ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra zay ny teniny zany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra ozy izy ary moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko vary ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsisy zavatra tsy vita an'Andriamanitra fa saingy zao ry havana tsy maintsy fantatra ao aloha hoe taizany idiran'ny problemanao taizany idiran'ny olona fa presque mahatonga ny tokantran'ny olona rava sy mikorotana mahatonga ny tokantran'ny olona potiky mahatonga ny tokantran'ny olona tsy mandeha am'izay lohaniny mahatonga ny tokantranonao rava mahatonga ny tokantranao anatina souffrance fanahitainana sy fampitena zavatra ray lo ihany fitaka ny devoly de io ianao rava tanteraka jere fotsiny inona mahatonga ny olona misotro toka misotro labera avy eo nefa te hiala ny olona andevozon'ny toka rehetra ary andevozon'ny labera rehetra ny hitovizany de te hiala daholy ny olona mpifoka sy gara rehetra ary mpifoka rongony rehetra ny hitovizany de te hiala daholy rehefa tafiditra ao zany le olona de te hiala rehefa tafiditra le olona de tena te hiala mitoka fa tsy afaka inona natao ho afahako amin'ny sigara tena efa tena fito taona zay niady hiala amin'ny sigara afaka 3 volana de miverina ndray afaka tapa-bolana de miverina ndray tena tsy afaka efa niady any mba tena ho afaka amin'ity rongony ty fa tena tsy afaka mandany ny volako ny toka tsy manana fiainana manjary mihitsy am'le misotro toka fa tena tsy afaka vo mandraiky arama tonga de toka vo mandray vola tonga de toka fa tsy afaka tsotra be na tonga anao tafiditra tao voafitaka ianao voafitaka ozy ny devoly mantsy anao andrakandram kely le tsy ny toka fa matsiro ane io sady vo misotro an'io ana tonga de mivany olana veriverydio de mivany olana ndana misotro toka ndana misotro labera fa tsara io mba dinio nge inona moa ny tsirona toka ny toka mangidy ny toka tsisy tsirony ny toka mandoro
nitoka mampamamo, nitoka mampivarina any amoron-tatatra any anaty tatatra, nitoka mandany vola, nitoka mampisary boridampa, nitoka mahatonga anareo mivady mifamety totondro sy daka ao an-trano, nitoka mahatonga anao anatina dalàna maro isan-karazany, nitoka. Tsisy vokatra na dia kiray ary azonao mitoka. Nefa fifiry ny lehilahy tafiditra ao satria fitahany devoly. Matsiro nitoka. Dana miditra fa mba manany raha makely aloha e. Ary ty mahavarina. Rehefa isolo toka ianao ka hanandrana, misy olona misponse. Raha tsy manam-bola le tsy alandao fa miaraka aminay. Nefa za miantoka e. Hitanao omeko e. Fa rehefa tafiditra indray ianao, ilozan-drala mandositra amin'izay ianao rehefa tafiditra tsara. Iny amin'izay ianao isan-kariva misotro toka. Na manam-bola na tsy manana mavita mitrosy. Iny va misotro. Te hiala fa tsy afaka. Fa tamin'ny voalohany eny fa ianao tsy manam-poniny iny. Fa fitahany devoly tsara io e. Mety io e. Milamindamina tsara ny saina e. Matanjaka ela raha misotro toka e. Raha mifoka sigara e. Jere daholo ny mpanakarana sy ny bandibandy rehetra. Jere no tena mihaja tsara izy tena. De mijery an'iny ianao de ohatrany tena hoe reny tokoa ny bandy. Reny tokoa ny tena tafita. Fa rehefa tafiditra ao anaty voafatotra ny sigara amin'izay ianao, mitady lalakivoahana. Mitady lalakivoahana. Fitaka tompoko ny idirana to. Fitaka. Ary maro ny voafitaka. Nitsory ny Eva tsara. Natonga na voafatotra hozy izy Eva. De ny mena rana no namitaka. Ny mena rana no namitaka. Raha lasaina bavy malala. Maro aminareo ny tafalatsaka atao anaty fandrika. Maro aminareo ny voafitaka. Ary ao anatina fampitena ianao. Ka eto zany tsy hoe miantso anao fotsiny zay rehefa potika ianao. Rehefa potika ianao zao, zay tsy miantso fotsiny andao délivrena, andao hivavaka. Fa mila fantatrao aloha ny antony napotika anao, ny fototsy ny aretinao, ny loha rano ny aretinao, na tonga anao rava io, mila fantatrao inona ny antony. Fa anisan'ny antony lehibe tompoko de ny fitaka sy ny fandrika. Fitahany devoly ianao, fandriany devoly ianao. Amin'ny fotoana mako maninona moa ny nampafantatra anao an'izany. Raha vao tsy fantatrao mako zany ry havana, de mbola pitehany devoly fanoroany ray ianao, de mbola pitehany devoly fantelony ray ianao, de mbola fitahany devoly fony ianao, mandra mpifitetaka anao amin'ny tany tanteraka. Fa rehefa manomboka mahalala ianao hoe fitaka ny navoa, de tsy tokony ho tafalatsaka amina fitaka fanoroany ray ianao, tsy tokony ho tafalatsaka amin'ny fitaka fantelo na fandrika fahatelo ray ianao. Manomboka mailo ianao. Fa betsaka nge ny olona imbetsaka mahita ankizy vavy ohatry zany, efa voafitaka indray mandeha, de efa fantatra zao fa fitaka ny navoa azy, fandrika ny navoa azy. Fa rehefa tsy malala ny tokony ataony izy, de miditra amin'ny fanoroany ray. Mahita ankizy vavy intelo niteraka, samy hafa ny rainy. Niteraka voalohany izy, voafitaky ny lehilahy, de efa mibabababa, tsy hanao tsony ahy, hitandrina amizay ahy, tena tsy hanao tsony ahy, tena voa be vokatsy nanambady aty, voadona aty, sola afaka aty, tena ampiaza ahy, nandray lesona amizay ahy. Fa inona no mitranga? Bevoka fanoroany ray amina vadin'olona. Tafalatsaka ny ray, de ny devoly avy mimeno tsiny, délivreo a pasteur, délivreo afa tena misy fanahana tsatoka, délivreo afa misy fanahana fanilikiliana, délivreo afa misy fanahana tena limitation mihitsy amin'ny resaka mariage. Non, tsy resaka limitation, tsy ry problème na délivrance fotsiny, tsy problème na hoe ino izy ty fanahana tsatoka,
fa tafiditra fanahana fitaka. Misy zavatra tsy tokony hidiranao ntsony aho fa mbola nidiranao ihany. Ary zay ny zavatra ho ampianarina. Le izy amin'ny sabotsy tsy hoe délivrance fotsiny atao de vavaka fametran-tanana de vavaka ho an'ny olona tsy zay fotsiny, fa tena fampianarana anao hoe inona daholo mifaniky ny devoly. Jeto de miteny anao ry havana. Zay no natonga ny baiboly ny teny any amin'ny Salamy 7:1. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka lehan'ny tsy voaloto? Ny fitandre manaraky ny teninao. Za ray aman-dreny tena miteny amintsika, ray aman-dreny isany ry tanora isany, ato ihany no miaro anao, fivavahana ihany no miaro anao, tsy ho tratsana fitaka. Tsy possible anaranao any amin'ny université ny retaka fitaka. Tsy possible hitanao any amin'ireny institution sy institut ngeza be fianarana bac plus 6-7 reny zany resaka fitaka zany. Ato anaty baiboly ny mampianatra an'izany. Tsy possible hitanao amin'ny hoe nanana miliary ianao, nananakarena ianao, nanakarena ny dadanao, de tsy ho tafalatsaka ao anatina fitaka ianao. Baiboly ihany no miaro anao. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka lehan'ny tsy voaloto? Fitandre manaraky ny teninao. Ka zany ny antony ty vavaka lehibe ho an'ny ankohonana, ho an'ny fianakaviana manomboka amin'ny sabotsy ho avy zao ity. Le izy tsy voaterisy miliara, zany manko ny an'olona mamaky azy. Ange hivavaka, fa raha hivavaka ave tonga de tena mila vola mihitsy zao. Misy 4 millions indray mitotony. Be da be ny olona tahin'Andriamanitra amina million. Betsaka ny tahin'Andriamanitra amin'ny fanasitranana, ary eo am-piangonana de misy fanasitranana amanjatony amina rivony. Isan-kerinandro ny olona sitranao amanjatonjatony. Maro ny olona mandray valim-bavaka amanjatony. Fa tsy voatery zany hoe tonga ao ianao de mila vahaolana fotsiny 100 millions, 50 millions, fa le fiainanao mihitsy aloha no alamy. I fiainanao mikorotana, tafalatsaka ao anaty fandika, tafalatsaka ao anaty fitaka io mihitsy aloha no atsangana. Fa raha tsy mitsangana ianao fa make fotsiny amina vola de mbola hofandrian'ny devoly zavaka fandrainao. Hofandrian'ny devoly zavaka fandrainao. Ilaina ny mahataka zavatra. Fitaka. Ianao potika io. Dinio ange. Napotika araboly ianao. Napotika ny ara-pitiavanao. Potika ny mariagenao. Potika ny tokantranonao. Korotana remenakafy. Dinio ange fa nisy fandrika tao. Nisy fitaka tao. Na nahazo anao. Na nahazo ny vadinao. Na nahazo ny zanakao. Na tonga nareo potika ohatran'io. Nisy fitaka tao. Ary zany no antony rehefa mitsabo ny dokotera ry havana. Ditanareo ny dokotera rehefa mitsabo ny dokotera tena dokotera de tsy vao miteny anao hoe marary ny kiboko dokotera fa tsaboya. De tsy raha tena dokotera izy de tsy zay fanafody hitany voamasony eo no meny anao, fa ozy izy ndana manao analyse, ndana manao échographie, ndana manao radio, ndana manao diagnostic, ndana manao scanner. Inona moa dikan'ireny? Fatarina aloha mialohan'ny hitsabonanao, inona ny loharanonaitinao, inona ny nahazo anao, inona ny oranao, inona ny tena retina vody. De zany ny antony anaovanao analyse, scanner, échographie, radio, alalana le tena fototsiny aretiny. Ka ato amin'Andriamanitra tsy hoe hivavahana fotsiny, fa tsy maintsy fantatra aho inona natonga ny fiainako potika ohatranao, inona natonga ny menakavy rava, inona natonga ny fiaina tokantrano konkorotana, inona matonga ny bokany trosa, inona matonga ny zay menakavy tena tsy mandeha amin'ny zelonina. Ity tokantranoko ty tena efa tady kely sisa mihazo nazy. Inona raha tsy fantatra mihitsy aloha ny antony, sarotra ny hitsabonanao. Ka androantsika ny resaka momba ny fitaka, fa anisany antony mety manapotika sy mandrava ny fiainanao de ny fitaka ny devoly. Tompo ny ahitatsika, ndo hivavakitsika isotra ny tompo, noho ny am'izay fampianarana androan'izay. Misaotra indrindra tompo no fahasoavanao sy fitahinao. Raha afaka nitondra zany fampianarana lehibe,
izay iarony olona. Anisan'ny fandrika anazy any Adama sy Eva voalohany dia ny fitaky ny devoly. Fa tena mino tompo fa raha misy olona ato tena mitady anao, tena vonina ny anompo anao ho atsanganao ny ray fiainana ary hitsangana ny ray fiainana. Mankasitraka indrindra tompo ho tahinao ireo rahalasiana bavy ireo. Raha tena fa misy potika sarava ka fonina hiverina aminao izy tena hibebaka ho atsanganao ny ray fiainana. Misaotra tompo. Amen. Saisay riavana ny fotoanantsika teto mametraka mandrapana mandrapitafy sabotsy ho avy zao zany amin'ny 6 ora maraina, sabotsy 19 mars amin'ny 6 ora maraina eto amin'ny Mongote na 3 frères andrefana Ambojanahary ampitany tobony gendarmerie eto Anosy eto andrefana Ambojanahary, eto amin'ny Jerusalem Karobato ambany atsimon'ny commune Karobato, eto amin'ny temple de la foi bypass manerana ny trano fivavahana vaonioloko eraka Tananarivo. Dia isay fotoana lehibe vavaka ho an'ny akonana ho amin'ny fiainam-pianakaviana amerenana amin'ny laoniny ny fiainam-pianakaviana. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra na dia efa tsisy fanantenana ary ka verevitra ianao ataoko ahoana ny amerenana ny fifankatiavanay mivady, ahoana ny amerenana fiainam-pianakaviako izay efa tena rava typy fiainan'ny tokantrano efa tena miapotika tsisy ninina mandeha. Ndao hiverina amin'Andriamanitra, andao hifona eo anatrihan'ny tompo ny amin'ireo fitaky ny devoly, dia andao hivavaka fa hain'Andriamanitra manarina ny fiainanao sy ny tokantranonao ary ny akonanao. Ny tompo hitantsika velomadoka. Vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko nandeha tantety tsy mba azy.